zakamiazava mitsangana ianao iza. Ivavaka isika rehetra tompoko, misaotra anao zay Jesosy raha mbola angoninao eto amin'ity tempolinao masina ity, dia ny ampahirezanao anay amin'ny alalan'ny teninao, satria fantatra tokoa ary efa fantatrao hatramin'izay koa fa manam-pahavalo izahay, hanam-pahavalo izahay amin'ny fanarahana anao, ka tsy hamelanay ho irery ianao fa ianao no miady ho anay, ianao no miaro anay, ianao ilay mpamonjy anay, tsy hamelanay ho irery tokoa ianao, manoloana ny ady hatrehinay, hatrehin'ny fiangonanao, amin'ny fitoriana ny filazantsaranao, amin'ny fijoroana vavolombelonao, amin'ny fanarahananao. Fantatray tokoa fa miasa mafy ilay fahavalo anao izay handrava ny tempolinao masina, manao izay fomba rehetra hampangatsiaka ny fononay, hampahemotra anay, kanefa mahatoky ianao ilay ny antso anay Jesosy, ianao no hampirehitra mandrakariva ny afo ny fanainao masina ao anatin'ny fonay mba hanananay fo vonona mandrakariva hijoro vavolombelonao, ka tsy hisy izay hampialana, hampihemotra anay amin'ny fanarahananao. Da io ny teninao izay manambara sy ambara ankehitriny ny amin'ny fitiavanao, dia aoka ny fanainao masina no hanokatra ny fonay aizanay mandray sy mandre izany amin'ny fifaliana, koa dia mitenena Tompo ary mampianara anay fa mihaino izay mpanomponao. Amen. Ny ten'Andriamanitra izay anjarantsika amin'ity alahady faefatra manaraka ny pasika ity dia hitantsika ao amin'ny Jaona 2:12 ny 5 ka hatramin'ny 5:12. Jaona 2:12 dia ny 5 ka hatramin'ny 5:12. Rehefa hita dia toy izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ankehitriny mankany amin'izay naniraka aho, ary tsy misy aminareo manontany ahy hoe ankaiza ianao, fa satria nilaza izany taminareo aho dia vontona alahelo ny fonareo. Fa izaho milaza ny marina aminareo, mahatsara anareo ny fialako. Fa raha tsy hiala aho dia tsy ho avy aty aminareo ny mpananatra. Fa raha handeha aho dia hirahiko aty aminareo izy. Ary raha tonga izy dia hampiaiky izao tontolo izao ny fahotana sy ny fahamarinana ary ny fitsarana. Ny fahotana satria tsy mino ahy izy, ny fahamarinana satria mankany amin'ray aho ka tsy mahita ahy intsony ianareo, ny fitsarana satria ny andrian'izao tontolo izao dia efa voatsara. Mbola manana zavatra maro lazaina aminareo nefa tsy zakanareo ankehitriny. Fa raha tonga ny fanahy fahamarinana dia izy no hitari-dalana anareo amin'ny marina rehetra, fa tsy hiteny ho azy izy, fa izay ho reny dia ho lazainy avokoa, ary ny zavatra ho avy azady hambarany aminareo. Izy hankalaza ahy, fa handray avy amin'ny ahy izy ka hanambara izany aminareo. Izay rehetra nanandray dia ahy avokoa, koa izany no ilazako aminareo fa mandray avy amin'ny ahy izy ka hanambara izany aminareo. Ray masinao manamasina anay amin'ny fahamarinana, miteninao amin'ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala ao aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Alahady faefatra izay ananantsika izao teksta izao dia mitodika mazava tsara amin'ny fanomanan'i Jesosy sy ny mpianany amin'ny fisarahana. Efa nilaza izany Jesosy amin'ny teksta izay efa nitoriana tamintsika teo amin'ny alahady teo aloha, ary amin'ity androany ity dia ambaran'i Jesosy mazava tsara ny amin'izay hanohy ny asa amin'ny fotoana izay hialany. Andriamanitra tsy mamela irery na hiady irery ny olona araka ny toko efa nomena. Raha ny filazantsara ny Jaona izay apôstôly izay akaiky an' Jesosy indrindra dia efa nampahafantatra an'izany, ary hitantsika ry amin'ny Jaona 4:12 nilazan'i Jesosy hoe tsy hamela anareo ho kamboty aho, satria izany fahakambotiana izany dia mampiseho indrindra zavatsarotra hatrehin'ny zanaka, tsy manana ray aman-dreny ho mpitarika sy ho mpiaro sy mpikarakara. Ka dia izany lazan'i Jesosy hoe manana alahelo ianareo
amin'ny fotoana izay ialany. Kanefa eto Jesosy dia mampahatsiaro indrindra anefa fa raha tsy miala izy dia tsy ho avy ny fanahy masina. Amin'ny fotoana izay ialany no hiavian'ny fanahy masina. Raha amin'izao androntsika izao dia tsy misy amintsika ireto, eny fa na dia ny teo alohantsika aza ny zokintsika, ny ray aman-drentsika teo aloha, dia azo lazaina fa tsy misy amin'izy ireo no nahita an' Jesosy. Isika reto izao tonga eto amin'ity fiangonana ity, tsy misy izay nahita an' Jesosy na iray aza, fa iza no nampiaiky atsika hoe mino an' Jesosy aho. Ireto apôstôly reto raha tadidintsika tsara tamin'ny fotoana izay nandehana amin'ny mpianatra sasany tady an'ny Natanaela, dia niresaka tamin'ny Natanaela izy ireo hoe efa hitanay ilay nisoratany Mosesy tao amin'ny lalàna sy nosoratany mpaminany dia Jesosy zanaka Josefa avy any Nazareta, ary amin'ny Jaona 1:5-7 izany. Efa hitanay. Fa isika zao iza no nahita? Tsy misy amintsika reto nahita an' Jesosy na iray aza. Kanefa mino isika. Iza no nanery atsika hino? Tsisy nanery atsika hoe hino. Ary io lay asan'ny fanahy masina lazain' Jesosy. Hirahiko any aminareo ny fanahy masina hoy izy. Izy no hampiaiky izao tontolo izao ny fahotany. Izy no hampiaiky an'izao tontolo izao ny amin'ny fahamarinana. Izy no hampiaiky an'izao tontolo izao ny amin'ny fitsarana. Zany no asan'ilay fanahy masina. Tsy nisy na iray aza amintsika nahita maso an' Jesosy, kanefa isika zao dia milaza hoe mino. Ary na ny zanantsika teo amin'ny sekoly alahady aza rehefa nanontaniana, iza mino an' Jesosy? Sa mino an' Jesosy? Mino an' Jesosy? Izy amin'izy ireo no nahita an' Jesosy, tsika ray aman-dreny ary tsy nahita azy. Fa zany no asan'ny fanahy masina. Ary asan'ny fanahy masina lazain' Jesosy eto dia tsy hampianatra zavatra hafa mihoatra noho izay zavatra efa nataon' Jesosy, fa efa lazainy mazava tsara eto hoe izy handray amin'ny ahy hoy Jesosy, mandray avy amin'ny ahy izy ka hanambara izany aminareo. Zay no andininy farany amin'ny 5:10 amin'ny perikopantsika eto. Tsy milaza zavatra mihoatra noho izay nilazain' Jesosy izy, fa zay rehetra nampianaran' Jesosy tamin'ny fotoan'andro no hampahatsiaroviny antsika ny amin'ny fahafenoany ny asa-pamonjena izay nataon'Andriamanitra ho an'ny olombelona. Ary zany fanahy masina zany no mampahiratra ny masontsika, ahafahantsika manaiky izay zavatra rehetra ambarany soratra masina. Ny tenin'Andriamanitra, ny Baiboly izay hompelantanantsika dia taratasy ihany io. Ho an'ny olona izay tsy hitarehin'ny fanahy masina dia tsisy lanjany ity. Mavesatra fotsiny ny fitondranan'io eraky ny lalana raha ohatra ka tsy ho amin'ny fanahy masina. Ary izany mahatonga ny olona tsy dia mivaky loha amin'ny famakiana ny Baiboly. Fa ny Baiboly mirakitra ny tenin'Andriamanitra. Ary izany tenin'Andriamanitra ao izany dia tsy ho azontsika mihitsy raha tsy ny fanahy masina no manome atsika ny fahazavana ny hevitry ny teny rehetrarehetra ka mampiaiky atsika. Tsy misy manery atsika hoe mpanota isika. Kanefa ny tenin'Andriamanitra manao hoe raha hoy isika hoe tsy mpanota aho, dia mamita tena hoe soratra masina, ka ny marina tsy ao anatintsika. Fa nahatonga antsika tafasaraka amin'Andriamanitra, nahatonga ny asa-pamonjena nandrahan'i Jesosy ho faty eo amin'ny hazo fijaliana, dia noho isika nanota, nandova ny ota avy amin'ny Adama sy Eva izay tsy nanaraka ny tenin'Andriamanitra. Dia mpanota avokoa ny olona rehetra hoe soratra masina. Tsisy marina na dia iray aza. Izao tontolo izao tsy hanaiky mihitsy fa hoe ratsy izy. Tsy fantany ny zavatra ataony na ratsy aza.
eny fa na dia ny mamono olona aza dia heveriny olona sasany amin'izao hoe fa mety ny manao valifaty dia toy ny mety nefa ny an'Andriamanitra tsy mba izany azy ny azy valifaty izany an'Andriamanitra ay hoy Jehovah ny famaliana fa omeo lalana ny ratsy fa isika olombelona mahampanota-tsika rehefa misy manao ratsy dia valitsika ihany koa mba ho afa-po ny nofontsika fa namaly isika ary lehibe no izay nataony nanao ratsy tamintsika raha no matetika ataontsika dia iny mahafa-po ny olona fa Andriamanitra tsy mba tahaka an'izany fa mampianatra antsika izy ny amin'ny famondram-po raha ny valian'Andriamanitra moa ny ota nataontsika namonoantsika ny zanany izy amintsika reto no hoteto fa isika zao no namono ny zanak'Andriamanitra teo amin'ny hazo fijaliana isika zao no anisany nandatsa azy raha Andriamanitra ianao manenina tsy vonjenao ny tenanao sy ny sisa mandatsa ilay zanak'Andriamanitra kanefa tsy namaly izy ho ny soratra masina tsy ny lohabava tahaka ny ondry izay entina ho vonoina tsy namaly izy satria entiny ao aminy ilay ratsy vitantsika rehetrarehetra ho vonoiny ho ombona eo amin'ny hazo fijaliana dia ny nofony no niaritra an'izany fahoriana zany fijaliana zany mba hanananao anjara ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra hahatonga anao lasa zanak'Andriamanitra indray ianao ilay efa nisaraka tamin'Andriamanitra no niota ny lovana tamin'ny Adama sy Eva no dioviny zany raha ny zanak'Andriamanitra izany ka lasa mpandova indray ianao zany mahasarobidy ny asa ny fanahy masina mampahatsiaro antsika an'izany mampianatra antsika an'izany fa raha Jesosy nofo teto fotsiny ihany izy teto ambony tany dia honjanona tany Jerosalema any ihany fa mahatsara anareo ny fialako i Jesosy fa raha tsy miala aho dia tsy ho tonga aty aminareo ilay mpananatra tsy hafa noho Jesosy akory ny fanahy masina fa Andriamanitra toa azy koa ary eto ny fahafenony ilay hoe fivavahantsika any amin'ny hoe Andriamanitra telo izay ray zanaka ary fanahy masina dia tsy Andriamanitra telo samy hafa fa Andriamanitra iray manana persona telo sady ray izy ny tompo izy no paraklety moa nilazan'ny soratra masina azy hoe mpananatra sy mpanolotsaina ary solovava no asany raha manana ny fanahy masina isika dia ambaran'ny soratra masina hoe tempoly ianareo tempoly ny fanahy masina isika ary mahatempolo ny fanahy masina antsika zany dia hamafisy ny Paoly apôstôly mafy tsara mihitsy zany zay izy nanenjika an' Jesosy ihany koa fa Andriamanitra ny fanahy masina mitoetra ao anatinareo io no miteny ao amintsika tsirairay avy io no manazava amintsika ny hevin'ny tenin'Andriamanitra tsy Andriamanitra samihafa ireo ary tsy mifanohitra ka hoe Andriamanitra samihafa ny Andriamanitra telo izay iray izay ivavahantsika ho tanteraka moa zany amin'ny fahatongavan'ny Pentekosta izay atsiarovantsika ny endriky ny fanahy masina tamin'ny fotoan'andro hita maso tahaka ny afo izy fa amin'izao androntsika zao tsy hitantsika tahaka an'izany izy ary lalaovin'ny olona sasany koa moa ny asany fanahy masina hoe raha tsy miteny tsy fantatra ianao tsy manana fanahy masina tsy hisy an'izany amin'ny soratra masina fa rehefa mino ianao dia ao aminao ny fanahy masina mitoetra ao aminao izy rehefa natao batisa isika dia natao batisa amin'ny anaran'ny Ray sy Zanaka ary fanahy masina Jesosy no mampianatra antsika eto ny amin'ny fahafenoan'ilay telo izay iray jereo tsara eo amin'ny andininy fa 5:10 izay teksta nivakitsika teo ahoana no voalazan'i Jesosy ao izay rehetra ananany ray dia ahy avokoa izany lazaiko fa mandray amin'ny ahy
ny fanahy masina ka hanambara izany aminareo. Ny an'ny ray dia ny fanahy ny ray izay an'ny ray dia an Jesosy ary izay an Jesosy dia ny fanahy masina. Tsy azontsika atao schéma logika ny momba an'Andriamanitra hoe misy ray hafa ery, misy ray Jesosy ery, misy anankiray fanahy masina ery. Zany nanitsy kristiana anankiray rehefa mivavaka izy dia izy ho anareo telo mianaka, mivavaka aminareo telo mianaka. Tsy azontsika ampitovizina amin'izany ilay Andriamanitra. Fa rehefa mivavaka tsika dia manao Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina. Fa tsy manao raha manao telo mianaka tsika dia ampitovizintsika amin'ny maha olombelona tsika Andriamanitra ka misy telo karazany ilay Andriamanitra. Tsy izany. Tsy izany mihitsy no fipetraky ny Andriamanitra telo izay ray amintsika fa iray ihany izy ireo hatramin'ny voalohany. Tsarovy tsara mivavaka nataon'i Jesosy. Ilay nivakiana tamintsika teo fa ny tiako hojerenareo amin'ny toko 7:12, Jaona toko 7:12. Dia izao no voalaza ao amin'ny andininy amin'ny 5. Jaona toko 7:12 ilay vavaka nataon'i Jesosy ho ampianana. Ary ankehitriny raha eo mankalaza ahy amin'ny tenanao dia amin'ny voninahitra ny rahako nanana aminao fony tsy mbola ary izao tontolo izao. Voninahitra ny rahako nanana taminao fony tsy mbola ary izao tontolo izao. Raha manao izany vavaka izany Jesosy, tsy ho azontsika velively ny hevitra ny teny izany amin'ny fomba fisainan'olombelona. Fa manambara Jesosy amin'izany ny amin'ny efa fisiny tao mbola tsy ary izao tontolo izao. Dia efa tao Jesosy. Kanefa isika mankalaza Krismasy hoe nateraka Jesosy. Tsy teo amin'ny fahaterahan Jesosy vao nisy Jesosy. Fa io fahaterahana io no manambara indrindra ny fidinan'Andriamanitra fanetretena ny ara-monina amintsika, hampahazavantsika ny tena sitrapony ny tokony ataontsika mahazanaka Andriamanitra antsika. Zanaka isika nefa tsy mahafantatra. Dia izay nahatonga an'Andriamanitra naka ny endriky ny olombelona ka tonga nofo ho ny soratra masina mba hahafahany mampianatra antsika ny zavatra tokony atao rehetrarehetra. Mampianatra Jesosy hoe rainay izay any an-danitra ao, izao tiany isika hanana an'izany toetra izany. Ary ohatra no omeny tamin'ireny rehetrarehetra ireny amin'ny fanetretena amin'ny maha-Andriamanitra azy. Ary eto amin'ity vavaka ity Jesosy hoe mankalaza ny zanaka. Tamin'ny voninahitra ny rahako nanana taminao fony mbola tsy ary izao tontolo izao. Ary raha isika miteny hoe taiza ny fanahy masina tamin'izany. Fanekemponontsika manambara mazava tsara hoe rehefa nateraka Jesosy dia nitorotoronina tamin'ny herin'ny fanahy masina ho isika. Taorinan Jesosy ve ny fanahy masina? Zay fa tao zany. Zay fa talohan Jesosy. Raha mijery an'izany tsika, mandinika an'izany tsika, dia tsy iraka irahana aty afara ny fanahy masina ka ambanimbany noho Jesosy. Fa Jesosy raha miteny hoe izay miteny ratsy ny zanak'olona dia azo famelan-keloka ihany. Fa izay miteny ratsy ny fanahy masina dia tsy azo famondram-po mihitsy. Te ampiseho ny maha-Andriamanitra an'ilay fanahy masina Jesosy amin'izany fa tsy takatry ny mpianatra. Ary izany lazainy hoe manana zavatra maro tiana ho lazaina aminareo Jesosy. Fa izay fanambarako aminareo aza tsy zakanareo. Fa rehefa avy ny fanahy masina, ilay mpampianatra, ilay mpananatra, ilay mpanazava, ilay mpisolovava, izy no hampianatra anareo ny hevitry ny reny rehetrarehetra reny. Ary izany no mahatonga antsika zao mino io fanahy masina io. Mahatonga antsika an'izany manaiky an'izany. Fa raha izao tontolo izao ery, ina no irarahiny amin'izany? Tsy irarahan'izany izy. Fa ny fanahy masina no tsy mahatafa-toetranao any an-trano hatory mba weekend ty lavalava aloha mba hitsotsotra kely ihany. Fa tsy avelan'ny fanahy masina ianao hitoetra fa napetrany ao am-ponao ny hetaheta mitady an' Jesosy.
tonga eto tsika mova etsika mahita an' Jesosy. Tsy mahita an' Jesosy isika satria Jesosy sy ny teniny dia iray ihany. Dia io ny lazain' Jesosy rehefa mivavaka izy tamin'ny rainy manao hoe efa nomeko azy ny teny rehetra izay nomena ho ahy. Tsy misaraka amin'Andriamanitra ny teniny. Ny tenin'Andriamanitra dia Andriamanitra monina ao amintsika. Tsy misaraka Andriamanitra sy ny teniny. Dia izany teny izany no hazavay ny fanahy masina mba ho velona ao anatintsika ny teny. Tsy mba teny pokaty na teny manidina na teny maivana ny tenin'Andriamanitra. Fa ambarany soratra masina hoe teny fiainana. Tsy hoe parole de vie fa tena aina mihitsy. Mamelona antsika izany tenin'Andriamanitra izany. Manome antsika fanantenana. Tsy mba teny mamono tahaka tenintsika olombelona, mandratra fo, mampahory ny namana. Tsy mba tahaka an'izany ny tenin'Andriamanitra. Fa teny mitaona anao ho zanak'Andriamanitra. Mitaona mitady anao amin'ny toerana rehetrarehetra, amin'ny fahaverezana, na any amin'ny fahalotona tahaka n'inona nisy ianao tadiavin'Andriamanitra any ianao akary ny dioviny amin'ny raha ny zanany. Dia hiantsona ianao hoe zanako ianao. Iza Andriamanitra hanaonao tahaka an'izany? Hoe fahavalo no atsoina ho zanak'Andriamanitra, ho zanany. Olona mihodina aminy nanao izay ratsy rehetrarehetra teto ambony tany nefa ataon'Andriamanitra hoe zanako ianao an'io. Tsisy Andriamanitra tahaka an'izany. Fa Andriamanitra antsika dia Andriamanitra fitiavana izy, mitady ny olona rehetra ho vonjena. Izany mbola mampahari-po azy amin'izao. Mbola tsy mamarana ny tantara satria ho avy ny andiny fahatelo azay asa amin'ny fanahy masina hoe ary izy hampaiky ny olona rehetra ny fitsarana. Hisy ny fitsarana. Tsy tahotra ny mino zany. Fa ny fitsarana dia fampisaran'Andriamanitra ny ondry sy ny osy, ny mino azy sy ny tsy mino azy. Tsy hitady tahaka ny fitsarana antsika ty mbola sahirana mitady ny marina. Aiza ny tena marina sisy voakolokolo fotsiny koa raha mpitsara dia mivadika ny marina lasa tsy marina. Fa Andriamanitra tsy azo atao an'izany, tsy ho kolokolianao mihitsy Andriamanitra. Fa fantany azy sy izay mino azy sy matoky azy sy ny hazona tsara ny teny nino an' Jesosy nandray ny fanahy masina, fantany ianao. Na tsy fantatry ny olona renao, fantany ianao. Na tsy raharahin'ny olona zay ianao, fantany ianao. Sarobidy aminy ianao. Ny olona rehetrarehetra mitady izay hampalaza ny tenany mba ho hita sy hanaovana tsakam-bato sy ny sisa. Mba te halaza amin'izao tontolo izao. Fa ianao sarobidy amin'Andriamanitra. Jesosy manao hoe manomana toerana ho anao. Efa misy toerana ho anao. Sarobidy amin'Andriamanitra ianao satria nandatsahana ny rany zanany. Rany zanany no vidinao, nividianany ianao. Tsy mamelanao ho irery Andriamanitra. Tsy manary ianao Andriamanitra. Fa mitantana anao izy, mampahery anao izy. Aza kivy mitanondrika amin'ity fiainana feno ady ity. Feno lonolony, feno fialonana, fiatsaram-belatsihy, fanatsiana isan-karazany eto amin'ity tany ity. Aza kivy amin'io. Fa miandrandrahan'Andriamanitra raha ianao tianao, nanome anao fanahy masina, mba hampitodika anao fa hisy ny fitsarana any aparany any. Fa ianao amin'ny fotoana hitsarana dia ataon'Andriamanitra hoe ry zanako midira ny fitsaharany rainao. Sarobidy anie zany. Ho avy zany. Fa mo an'izao tontolo izao zany dia anganongano fotsiny zany fa tsy hisy zany sy ny sisa. Fa Andriamanitra tsy mahela ny teny fikasana izay nomeny. Fa mahatanteraka an'izany izy. Fa isika, inona no andrasan'ny Tompo amintsika? Dia nihazona antsika tahaka n'izay fanavavaka nataon'i Jesosy hoe ary ny teninao izay nomeko azy dia ny tehirizina. Tehirizo ny tenin'Andriamanitra. Iaino ny tenin'Andriamanitra. Io tsy mivadibadika io. Io tsy mamitaka anao io tenin'Andriamanitra io. Io tsy mampanantena anao zavatra pokaty io. Tsy mandiso fanantenana io.
Ny olona mety mandiso fanantenana manao anina fampanantenana ngeza be sisisy ianao dia manaraka ty tena izy ty tena izy kantsy tonga tsy mivady tsy izy ndray fa irindraino izy miovaova izao rehetra izao. Andriamanitra tsy mba miova omaly an'io ary mandrakizay ary omeny ianao ny teniny vakio ny teniny iaino ny teniny zay omeny atsika fa io ny fanambaran Jesosy tamin'ny mpianany nomeko azy ny teninao ary nitazony ary rehefa nitazony ny teninao izy dia halan'izao tontolo izao izy. Tsika nge rehefa mihazo ny ten'Andriamanitra tsy naman'izao tontolo izao, tsy mankamamy ianao izao tontolo izao fa ho halany ianao satria tsy manaraka amin'ny fanaony, tsy miara-mihazakazaka amin'ny ratsy ianao, hanao ratsy miaraka aminy ianao fa mifady ny ratsy, mifady ny ota satria manantena an'Andriamanitra mandrakariva. Sarobidy ny fanambarana ataon'i Jesosy ho antsika amin'ity andron'io ity. Fanomeko anareo ny fanahy masina izy no hitari-dalana anareo amin'ny marina rehetra. Ny olona mitady fahamarinana, aiza ny marina sy ny sisa, tsika efa manana ny fahamarinana, Jesosy. Pilato nanontany an Jesosy, aiza ny marina? Fa Jesosy tsy namaly azy satria olona tsy mitady ny fahamarinana izy. Fa Jesosy ilay fahamarinana eo amintsika. Fanahy masina hitarika anao amin'ny fahatokinan'Andriamanitra. Fanahy masina mitarika anao hifady ny ratsy rehetra rehetra. Ianao nge mahafinaritra ny zanak'Andriamanitra rehefa mandeha tsy misy olona, tsy misy polisy eo hiteny azy hoe tsy mety ny ataonao. Fa ny azy manana ny fanahy masina izy ho mahita hoe tsy mety ity dia tsy manao izy satria fantany izay noany. Fa ny olona vao mandeha dia hoe tsisy polisy asio amin'izao, ry atao amin'izao. Tsika tsy olona no atahorantsika fa matahotra ny hanao hanota amin'Andriamanitra isika. Io ny zavatra faditsika ary fanahy masina no mampianatra atsika hitandrina, handeha amin'ny fahamarinana ary hanantena fa amin'ny fotoana farany amin'ny fitsaran'Andriamanitra izay tsy maintsy hisy eo dia manana fahatokiana be isika. Tsy hanao hoe efa nitory teny tamin'ny anaranao aho, efa nanao asa lehibe tamin'ny anaranao, efa nanao an'izao, efa nanao an'ity. Tsy izany akory ny hitsaran'Andriamanitra atsika. Fa izay hitsaran'Andriamanitra atsika dia ny fitoeranao mahatokony hazona ny teniny tao mofonao ary ny aina izany amin'ny androm-piainanao manontolo eo ambany fitarihan'ilay fanahy masina izay nirahan'i Jesosy ka monina amintsika mandraka ankehitriny ary mbola miasa izy ho an'izay rehetra manaiky azy. Ko aza mampalahelo ny fanahy masina izay nanisian'Andriamanitra tombo-kasihy anareo. Fa maneke azy, maneke ny fitarihany, maneke ny fananarany ary maneke ny fampanantenana izay omeny anareo. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra ray sanaka ary fanahy masina izay azy hatramin'ny taonao indrindra aro azy mandrakizay. Amen. Raisoa ny fitahiana. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana sy ny fimbonana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao mandrakizay. Amen. Efa tonga ny mazava miposaka ny voninahiny Jehova efa miposaka amin'ny ra'ao eto amin'izao tontolo izao.